No tanterana ny 4 sy ny 5 septambra 2024 lasa teo teto Antananarivo ny atrika asa-pirenena momba ny famatsiana ara-tsakafo ny sekoly eto Madagasikara. Tompomarika tamin'izao hetsika lehibe izao ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena sy ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana miaraka amin'ny fiaraha-miombona antoky ny PAM na ny programa maneran-tany momba ny sakafo. Mpisehatra maro amin'ny tontolon'ny famatsiana ara-sakafo avy eto an-toerana sy avy any ivelany tamin'ny alalan'ny fifandraisana ampitain-davitra nahitana ny Brésil, ny Repoblika Demokratika ny Congo, Malawi ary Zambie no niara-ny Kaondo. Tanjona ny fanomezan-danja ny dinika eo anivon'ny firenena ny amin'ireo zava-misy sy ny tombotsoa fanararoatra mifandraika amin'ny fametrahana ny fandarana asa-pirenena ny famatsiana ara-tsakafo any an-tsekoly mifototra amin'ny famatsiana eny ifotony eto Madagasikara. Ny dinika ihany koa dia mifantoka amin'ny fanorenana viana iombonana, ny fampiroboroboana ny fiaraha-miasa sy fanamafisana ny fifandraisana eo amin'ireo mpisehatra amin'ny alalan'ny fampiarana sy fanatsarana maharitra ny famatsiana ny sekoly ary ny vokatra mahomby aterany amin'ny fampandrosoana ny firenena. Beza dia iosona amin'ny fidirana i Madagasikara ao anatin'izay coalition globale sur l'alimentation scolaire izay sy hitondra ihany koa ny traikefa ny Madagasikara izay fananosy lavitra ao anatin'izany programa fampisakafoanana ny tsekoly izany ka ny traikefa ny Madagasikara mazava ho azy dia ho ampitaina sozalaina amin'ny firenena maro mba ahafahana mametraka paikady amin'ny ankapobeny iraisam-pirenena mahakasika amin'izay. Mazava ho azy fa ireo faritra izay marefo, ireo polina izay marefo no efa misitraka izany ankehitriny efa mihoatra ny ray tapitisa sy roa hetsina ny isan'ny mpianatra izay misitraka izany ary efa nampiakarina ihany koa ny teti-bola-panjakana izay anatanterahana izany ankehitriny 18 milliards d'ariary ny vola tokana ho an'ny cantine scolaire mivarotra androy sy anosy ankehitriny dia efa misitraka izay daholo ny ankizy sekoly hatrany amin'ny primaire, collège sy lycée aty amin'ny renivohitra ihany koa efa misitraka izany fampisakafoanana ny tsekoly izany. Ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana miaraka amin'ireo mpiara-miombona antoka amin'ny alalan'ireo tetikasa na ireo fahandarana asa dia miasa mivantana amin'ny fanatanterahana ny fahandarana asa-pirenena ho amin'ny famatsiana ara-tsakafo ny sekoly amin'ny fanohanana ny fividianana ireo vokatra avy eto an-toerana. Anisan'izany ny tetikasa FSRP tohanina ny banky iraisam-pirenena vola mitetina 17 tapitrisa dolara mandritra ny 3 taona. Tetikasa izay mamatsy sekoly misa 10 misy ankizy mpianatra mahatratra 2,7 sy 4 hetsy. Efa misy ihany koa ireo tetikasa iray izay efa manodina ny valala azo hohanina amatsiana ireo sekoly. Eo anivony izay famatsiana ny cantine scolaire izay dia mijery zahay hoe inona ny sakafo azo lazana hoe mety ho tian'ny ankizy nefa sady tsara no tsara kalitao ta nutriment ao anatin'ilay izy dia izay mihitsy manko antony fiaraha-miasa dia nahita zahay hoe aleo manao exploitation na fanala na angelika nega tamin'ny fikarohana ny amin'ny mety tokony ampiasana ny insecte comestible mba ahafahantsika manatsara ny tany fanjavan-tsakafo eto Madagasikara. Dia ngeza be ao anatiny mahatonga ny tsy fanjavan-tsakafo dia ny tsy fahampiana protéine ao anatin'ny ny grillon nefa na ny angelika dia tena manana an'izay tambony be izay amin'ny resaka protéine ao anatiny. Raha ohatra izao tsika maka ohatra anankiray protéine naomby iray kilao izany no tadiavintsika dia mila superficie eo amin'ny 323 mètres carrés eo tsika. Raha ohatra nefa tsika iompy valala dia inférieur à 1 mètre carré dia efa hatratr'izay 1 kilo protéine izay. Tanjon'ilay izy dia tena ilay fanatsarana ny tany protéine ao anatin'ilay zaza mihitsy. Izany hoe manao lutte contre la malnutrition mihitsy tsika manatsara ny profil nutritionnel n'ilay hoe zaza mihinana anazy izany no hatsaraintsika ao anatin'ilay izy.
Ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana dia miasa mafy ho amin'ny fanovana ny tontolo ambanivohitra mba ahatrarana ny fahavitantena ara-tsakafo. Arak'izany, ny ministera dia mifototra amin'ny fanapaharihana ny teknika mpambolena mifanaraka amin'ny fiovavan'ny toetrandro, ny fidirana amin'ny fahazahoana famatsim-bola madinika, ny fanamafisana ny rafitra ny fanapaharihana na ny vulgarisation mba anarahana akaiky ny mpamokatra. Eo ihany koa ny fampivoarana ny fitehirizana ny amin'ny alalan'ny fanodinana ary ny fampivoarana ny roy famatsiana ahafahana manana vokatra tsara ho amin'ny sakafo any an-tsekoly. Manamafy ihany koa ny fiahiana ara-tsakafo ary koa mandray anjara lehibe amin'ny fahatsaran'ny toe-karen'ireo mpamboly madinika.